Nanao tatitry ny fivorinana izay nataon'ny mpanosony ny sordalana tamin'ny fafolo sy ny faharoambefolo ny volana desambra 2012 ary nitoy ny faha-14 volana janoary 2012 teny anivon'ny androm-panjakana samihafa ny teo anivon'ny CSC ny andindiny izay avy hatrany no tanteriny vola Ravavy sy Tsirako Tarson amintsika. Teboka 12 lehibe no tapaka tao anatin'ny fivorian'ny mpanosony sordalana ny 10 sy ny 17 desambra 2012 ary ny toy ny faha-14 janoary 2012 teny Ivato araka ny tatitra nataon'ny teo anivon'ny komity misahana amin'ny fanaramaso ny fanatanterahana ny sordalana na ny CSC. Anisan'ny voalaza fa fanapaha-kevitra tao anatin'izany ny tokony ampiarana ny andininy faha-12 sy faha-17 ao amin'ny sordalana izay milaza ny tokony ampitsaharana amin'ny fifanenjehana ara-pitsarana ary ny tokony hanokafana ny hanao manjerina katona. Ankoatr'io, anisan'ny fanarahana ihany koa ny tokony tsy hiverenana ny fitsinjarana ny toerana ao anatin'ny androm-panjakana ary ny tokony hamaritana mazava ny anjara andraikitry ny praiminisitra sy ny filohan'ny tetezamita ary ny andraikitry ny parlemanta sy ny fanefana mpanatanteraka. Tsy hiverenana ny fitsinjarana ny toerana na amin'ny gouvernemanta na ny amin'ny filakevitra ambonin'ny tetezamita na ny amin'ny kongresin'ny tetezamita izay efa vita na dia hita aza fa nisy lesoka ihany. Ny tsy hamerenana azy dia tsy hanalavana intsony ny fotoana ny tetezamita dia ny fanaraka zany fa dia tazonina amin'io fa kosa heriverina fa tokony hisy ny fanakalozan-kevitra eo amin'ireo mpisehatra politika mba tsy amin'ny alalan'ny hamaroan'isa ny nanapa-kevitra fa eo amin'ny alalan'ny fanresena lahatra ary fitadiavana ny maromaritra raisana amin'ny fanapa-kevitra. Eo amin'ny teboka fahatelo heverina fa tsara raha asiana fanazavana atao mazavazava koa ny andraikitry nireo ao amin'ny androm-panjakana. Anisan'izay ny andraikitry ny filohan'ny tetezamita sy ny praiminisitra, anisan'izany koa ny andraikitry ny parlemanta sy ny fahefana mpanatanteraka. Tsy mikitika ny voalazan'ny tondrosotra koa fa mametraka kokoa ny zavatra mazavazava mba tsy hisiany fandirana eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Tsy mbola voaresaka kosa tao anatin'ny diniky ny mpanosony ny momba ny anjin'ny faha-20 sy faha-20 izay milaza momba ny fiverenan'ny sistamy politika tanindrazana araka ny tatitra nataon'ny CSC. Anisan'ny angatahan'ny mpanao politika kosa ny tokony hamohanaingana ny sata manokana filoham-panjakana teo aloha. Ankoatr'io dia anisan'ny angatahany teo anivon'ny CSC ny tokony voan'ny fanampiana rabola avy amin'ny fanjakana momba ny fanohanana ny androm-panjakana ao anatin'ny sordalana. Araka ny fanazavana voaray dia mbola hitoy ny fivorian'ny mpanosony ny sordalana izay tarihan'ny CSC.